Fafiti utuji hawamina natauna huai Jijai jifanai Jitukinai Faliau deso Tungai wamina Javunifu Misaucha Anam Fahele hibe Nifitantanana Vavunziti Zanaka Kadeja Vija Santa Sinifane kienai havauzinai amina injai Jijai mahai wanai hachizai fali Nitanaku
ampifaliana tsandry havana malala ny iarabana antsika rehetra sy any atokantrano any amin'izao ariva izao. Tafitsa tanteraka amin'ny sabata isika rehefa notahin'Andriamanitra tanatin'ny enemana, rehefa narovany tamin'ny ratsy, narovany tamin'ny loza, tamin'ny aretina, ary sorantsika Andriamanitra noho izay fitantanany ny fiainantsika tanatin'ny enemana izay. Am'teriva ty koa dia nohy ny resaka ary amaraparana ny resaka ny amin'ny herin'ny azo fijaliana isika izay natombotsika tamin'ny alahady teo. Maro ny lesona noraisitsika tanatin'izany. Kanefa am'teriva ity dia mbola an'izay lesona ny amin'izany herin'ny azo fijaliana izany any isika. Kanefa alohan'ny anomboantsika ny fotoana amin'ity ariva ity dia manasanao aho andeha hiaraka hivavaka isika. Ray masino isaoranay atsany ianao noho ny fitantananao ny fiainanay. Mbola afaka hiain'ny teninao izay rehefa narovanao sy nitantananao tamin'ny tontolo andro. Ray masina momba anay ary manatseny fotoana izay iarahanay eto. Ny fanamasinao no angatahanay hitari-dalana anay amin'ny teniny rehetra izay horenesinay. Koa mitenena aminay Jesosy zokibefity fa miaino izay zanakao. Fatonona amin'ny anaranao mantsy izany vavaka izany. Amen. Rehefa nandinika ny amin'ny herin'ny azo fijaliana isika omaly ry havana malala, amin'ity ariva ity kosa dia hijery isika ny amin'ny vokatsa hita ao amin'ny olona anankiray izay manaiky ny antoraka eo amin'ny azo fijalian'i Kristy. Izany hoe atsamin'izay zany tsika dia nahita hoe ahoana moa ny tokony atao mba hanatonany ny azo fijaliana. Fa androany rehefa hoe manjay ny azo fijaliana, ny azo fijalian'i Kristy ianao, dia inona zany ny vokatsa tokony ho hita eny aminao ao arinan'izay. Ry havana malala, nijasa resantsika voalohany ary amin'ity ariva ity dia izao. Resantsika tanatin'ny dimy andro ny arantsika teto fa ny antony nandoran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny azo fijaliana dia satria tiany isika. Porofo ny fitiavan'Andriamanitra antsika tokoa mantsy ny azo fijaliana. Dia izao anefa, satria Andriamanitra tia atsika ka ho an'ny olona zany izay nanjay ny azo fijaliana ao anatiny, manaiky ny herin'ny azo fijaliana hiasa ao anatiny, dia lasa mahatsapa ihany koa izy izay fitiavan'Andriamanitra azy izay. Inona moa tiana resana ny amin'izany ry havana malala? Lasa mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra azy izy eo amin'ny fiainany. Tsapany hoe ny antony nandoran'Andriamanitra ny azo fijaliana ho antsika dia noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Kanefa miasa ao anatiny izay herin'ny azo fijaliana izay, dia tsapany ihany koa izay fitiavan'Andriamanitra izay. Ka rehefa avy eo, rehefa tsapan'izay fitiavan'Andriamanitra azy izay dia izy ihany koa rehefa avy eo, ilay olona zany izay manaiky esan'ny azo fijaliana, rehefa miasa ao anatin'ny azo fijaliana dia lasa tian'Andriamanitra izy no voalohany indrindra. Lasa tanteraka ao aminy ny fitiavana an'Andriamanitra. Sarobidy aminy ny fitiavan'Andriamanitra azy tamin'ny nandoran'Andriamanitra ny zanany natokana teo amin'ny azo fijaliana, dia izy koa lasa miaina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe fitiavana an'Andriamanitra ihany, fa lasa miaina amin'ny fitiavana izy, dia fitiavana ny hafa izany. Ny Matio 5:9 dia milaza amintsika zao teny zao. Matio 5:9 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 5:9 fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona moa variky ty azonareo? Moa na dia ny mpamory etsy aza tsy mba manao izany koa? Ry havana malala, ho an'ny olona izay nanjay ny azo fijaliana, manaiky ny herin'ny azo fijaliana hiasa ao anatiny, dia lasa
tsy vitany hoe tian'andriamanitra fotsiny ihany izy fa tia ny hafa ihany koa, tia ny manodidina azy, tia ny mpiarabelona aminy, tia ny olona rehetra. Mahafinaritra izany ry havana malala. Tsy izay tia azy ihany ny tiany, fa ny olona rehetra tiany daholo, ny olona rehetra anehoany fitiavana daholo. Ary zay nge ry havana malala no anzasan'Andriamanitra amintsika. Tsy ny olona tiantsika ihany ny anehoantsika fitiavana. Ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy manao hoe inona moa ny valosoa azonareo ny amin'izany, inona moa ny tombontsoa azonareo, inona moa ny fitahiana ho azonareo raha ny tianareo ihany ny tiavinareo ny anehoanareo fitiavana. Fa ny hery ny azo fijaliana ao amin'ny olona anankiray dia manosika ny olona iray ry havana malala itia ny manodidina azy, itia eny fanatin'ny fahavalony aza. Ary zay mihitsy no voalazan'ny tenin'Andriamanitra amintsika ry havana malala. Tanteraka ao amin'ilay voalaza ao amin'ny Korinthiana voalohany, Korinthiana voalohany 13:4 fa efatra ka hatramin'ny fahavalo. Andika evakitsika zay teny zay naran'i Jesosy no amankina ny teny. Korinthiana voalohany 13:4 fa efatra ka hatramin'ny fahavalo, manao hoe ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mahamenjika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otsi-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra amin'ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra ary maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina manjakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana, fa ny fitiavana ry havana malala dia tsy ho levina manjakizay. Ary zay fitiavana tsy levina manjakizay izay, ilay fitiavana tsy mieboebo, fitiavana maharo-po mora fanahy, izay fitiavana izay no ao anatin'ny olona anankiray izay manaiky ny iasan'ny herin'ny azo fijaliana. Satria tsapan'ilay asarobidin'ny fitiavan'Andriamanitra azy, dia valin'izay, setsin'izay dia maneho fitiavana an'Andriamanitra koa izy ary maneho fitiavana tsy mieboebo, fitiavana tsy misy tambiny amin'ny olona rehetra. Ka tahaka ny tiavan'Andriamanitra azy no hitiavany koa ny olona rehetra ry havana malala. Ary zany tian'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao, satria izany ny antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Tsy ny anaporofony ihany hoe tiany ianao, fa ny anehoanao amin'ny namanao sy ny manodidina anao koa hoe tianao izy ireo, noho i Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Mahafinaritra loatra ry havana malala ny hery ny azo fijaliana ao amin'ny olona anankiray, raha manaiky asany ny olona anankiray. Teboka faharoa afaka resantsika ny amin'izay, tsy vitany hoe mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra izy dia avy eo manome fitiavana ny hafa ihany koa, fa ao aorianan'izay dia mahatsapa ihany koa izy ny asarobidiny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Zany hoe ny vokatra hita ao amin'ny olona anankiray zany izay mandray ny azo fijaliana ao amin'ny fiainany, manaiky ny herin'ny azo fijaliana hiasa ao anatiny, dia mahatsapa ny asarobidiny sorona nataon'i Kristy teo amin'ny fiainana izy. Tsapany fa tsy nanao ratsy Jesosy kanefa novonoina toy ny olon-dratsy, ary tena marina zany. Noho ny fahotany anefa nahatonga ny Jesosy novonoina dia tsapany zany zavatra zany. Ary izay fahatsapany ny asarobidiny sorona nataon'i Kristy izay no mahatonga azy rehefa avy eo hiaina arak'izay ihany koa. Tahaka ny mpianatra anankiray io, ny mpianatra anankiray izay tena mahatsapa ny asarobidiny fanolorany tena nataon'ny ray aman-dreniny taminy mba hatafita azy, dia tsy hanao atsirambina velively mihitsy ny fianarany. Nisy namako anankiray izay tandota fa resaka tamiko, dia fa resaka tamiko izy dia izao miteny tamiko hoe izay ozy tsy mba manana lova be da beto amin'ity tany ity, dadanay sy mamanay tsy manam-bola, tsy manan-karena, fa ny lova sarobidiny dadanay sy mamanay dia izay zanaka. Ary
dadanay sy mamanay hoy izy dia miezaka mafy manao zay azo atao mba hatafitanay amin'ny fianarana ary izany mahatonga anay tsy manao kitotoany fianarana fa miezaka mafy koa mba ho reharehan'ny dada sy neny dia tahak'izay ihany koa ry havana malala ho amin'ny olona anankiray izay manaiky ny herin'ny azo fijaliana hiasa ao anatiny tsapany ny asaribidiny sorona nataon'i jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana dia tsy ataony kitotoy izany tsy ataony atsirapina izany tsy hoe rehefa nanolo tena teo amin'ny azo fijaliana ho azy jesosy dia manao zay tiana izy ry havana malala zao ny tadidio a tsy ny mbola anotako na ny anotanao no antony nafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana tsy izay velively fa kosa ny antony nafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia ny anafaka anao ny anafaka ay amin'ny fahotana ka ho an'ny olona anankiray zany izay tena matsapa izay asaribidiny sorona nataon'i jesosy tamin'ny azo fijaliana izay dia tsy hoe andeha amin'ny fiainam-pahotany zay izy rehefa avy eo fa tanteraka amin'ny ty tenin' jesosy eo amin'ny jaona toko fahavalo jaona toko fahavalo andininy fa 1:12 ity tenin' jesosy tamina vehivavy anankiray izy ty ary tenin' jesosy ihany koa ho an'ireo olona izay manaiky an'izay ny azo fijaliana zao tenin' jesosy tamin'ity vehivavy ity manao hoe aroa izy tsy misy tomboko dia hoy jesosy izao koa tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony ho an'ny olona iray ry havana malala izay matsapa ny asaribidiny sorona nataon'i kristy teo amin'ny azo fijaliana rehefa nanjay ny azo fijaliana izy dia tsy manota intsony fa mandeha amin'ny sisapon'andriamanitra mandeha araka ny tenin'andriamanitra ary zay mihitsy ny tenenin' jesosy ho andreo izay manaiky an'izay ny azo fijaliana dia teneniny manao hoe za tsy manameloko anao efa namonjy anao a efa nanao sorona ny aiko teo amin'ny azo fijaliana mba hamonjena anao mba hanafaka anao ny fahotana dia jesosy tsy miteny hoe mandehana an'izay renao verina ny fahotana zany rehefa ve satria efa nafahako tsia i barabasy nanao tahaka izany rehefa nafahany izy fa jesosy ny maty dia lasa izy miverina tamin'ny fiainam-pahotana fa ho an'ny olona kosa zay tena matsapany asaribidiny azo fijaliana dia mandeha izy ao arinan'izay rehefa miantoraka eo amin'ny azo fijaliana izy dia ao arinan'izay izy dia tanterahany io tenin' jesosy io manao hoe ary amin'izao sisa izao asa manotaintsony ry havana malala efa nanjay ny azo fijaliana tao am-ponao ve ianao efa nanaiky ny herin'ny azo fijaliana hiasa ao anatinao ve ianao mety teny ianao hoe efa nanjay a ary efa nitanterahanao ve baikon' jesosy io manao hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony raha tsy mbola nitanterahanao zany dia manasanao an'izay jesosy iverina andinika zany teny zany ary anatanteraka izany tenin' jesosy zany ary tsy vita an'izay ihany fa matitoko fa 9:20 azafady matitoko fa 9:20 dia misy an'izao teny zao na rahan' jesosy manao hoe ary noho ny nanjoso kelikely izy dia niankoka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka esorona amiko ty kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao mari antsika tsara tenin'ny farana nataon'i jesosy tamin'io lay famarana any jesosy ny teniny dia hoy izy manao hoe kanefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fa ny anao ry havana malala ho an'ireo olona izay manaiky nan'izay ny herin'ny azo fijaliana ao anatiny dia ao arinan'izay tsy ny sitrapony ny ataony fa ny sitrapony ny ray ny sitrapon'andriamanitra ny ataony tsy izay mety taminy nataony fa izay asain'andriamanitra ataony tahaka nataon'i jesosy teto jesosy ne raha nety tamin'i jesosy manokana dia ny anesorana aminy io kapokio e fa jesosy ny teny hoe tsy izay mety amiko andriamanitra ny ataoko fa ny sitraponao zany hoe ho an'ny olona zay manjay ny azo fijaliana zany izay vonina ny aradia amin'i jesosy hitonja ny azo fijaliana dia tokony tsapany sy tsarony fa ao arina ny anjaisany an'izay herin'ny azo fijaliana izay dia tsy ny sitrapony intsony ny atao tsy izay metimety amin'ny intsony ny atao
fa izay mifanaraka amin'ny sisapon'Andriamanitra, izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izy io ry havana malala tsy misy maromaro tsiraisana, tsy hoe tsy mety amiko ty zatsy antenen'Andriamanitra ty dia tsy tanterahako, fa ny olona izay manaiky ny herin'ny hasfizaliana miasa ao anatiny dia milefitra tanteraka ny sisapon'Andriamanitra, manaiky tanteraka ny fitarihan'Andriamanitra ny fiainany. Manasanao Andriamanitra amin'ny teny ity, ilefitra eo ambany sisapony, hanaradia azy, hanaraka ny teniny, ary zany no anjasan'Andriamanitra aminao. Tsy ny aneo fitiavana amin'ny olona rehetra fotsiny ihany, fa ny hanaradia azy, ny aina, ny lefitra eo ambany fitarihany. Ravana malala ny zavatra mahafinaritra aminay dia izao hoe Andriamanitra manana ny hevitra hiverana antsika, dia hevitra mitoza fiadanana fa tsy loza. Raha miteny Andriamanitra hoe ny sisapoko ny atao fa tsy ny anao, tsy ny aza fa ny an'Andriamanitra, dia fantatr'Andriamanitra nefa ny fanaovana ny sisapony mitondra fiadanana fa tsy loza e. Ary izay tian'Andriamanitra ho tsarotsika izay. Izany hoe ho an'ny olona izay matsapa izany ny asaribidiny ny azo fijaliana ao anatiny ao, ny asaribidiny sorona nataon'i Jesosy ao anatiny ao, ao aorianany fahazay fahatsapany izay, rehefa manantona, rehefa miantorika amin'ny azo fijaliana izy, dia mandeha amin'ny fiainana amin'ny fanarahana ny sisapon'Andriamanitra, tsy manota intsony izy rehefa avy eo. Fa raha sana tsy manota izy dia Andriamanitra manamarina azy nefa. Rehefa malala tsapanao ve ny asaribidiny herin'ny azo fijaliana ao anatinao? Efa niainanao ve zany? Efa nanjamanao teo amin'ny fiainanao ve zany? Anjarantsika tsiraray mieritreritra. Fa niteboka manaraka ho jerentsika amin'ny teny ity dia izao. Niteboka fahatelo jerentsika dia izao hoe ny olona anankiray izay nanjay ny azo fijaliana dia lasa mpanjesy tahaka an Jesosy nanjesy teo amin'ny azo fijaliana ihany koa. Zao volazan'ny Jaona 7:7. Jaona 7:7. Ary rehefa nanangatsana avinaika sa Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanonjika alohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Talohany hafatesany dia niteny tamin'ny feo mafy Jesosy manao hoe vita. Inona moa tiany Jesosy tenena amin'ny hoe vita io? Ny Jaona 7:7 no ahitantsika izany. Jaona 7:7 zao vaky ny teny manao hoe izao efa nankalaza anao tety ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ny teny Jesosy tamin'ny fotoana io, talohany nafatesany, dia ny teny izy manao hoe vita ny asako, mission accomplie. Ny tiany Jesosy tenena amin'io dia hoe naomby ny asa izay nataoko, nanjesy izy. Na dia teo aza ny sakatsakana nalefan'ny Satana anakanana azy tsy anatanteraka ny misy ao an'izay tsy mora fa sarotra, dia afaka nyteny Jesosy tamin'ny farany manao hoe vita, nanjesy aho, fombiazana no azoko. Vita tokoa mantsy ary fanjesena no hita teny amin'ny azo fijaliana. Ny ten'Andriamanitra ry havana malala dia milaza fa voaozona izay olona miantona amin'ny azo. Amin'ny olona hafa izany, tamin'ireo vahoaka tamin'ny andron'i Jesosy, dia olom-boaozon'i Jesosy satria niantona tamin'ny azo. Kanefa fanjesena tanteraka no hita teny amin'ny azo fijaliana ry havana malala. Ry havana malala, noho ny sorona sy ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana mantsy, dia vita fihavanana tamin'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Afaka miray amin'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao indray ny zanak'olombelona izay tiany. Ary izay ny mission nampanaovanan'i Jesosy, mba mampiray an'Andriamanitra ray sy ny olombelona, mba hanome fanantenana ho an'ny olombelona, mba tsy ho very mahazaka ny olombelona. Ka raha manaiky ny olombelona efa nanao sorona ny ainy Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, ka raha manaiky isika dia afaka miray tanteraka amin'Andriamanitra izay. Zany hoe efa vita zany ny anjaran'i Jesosy,
efa nanao zay azony atao jesosy aminjenany olombelona ety ampelatanatsikatsika asisa no avitsika araka le fiteny zay hoe ety ampelatanatsika ny baolina inona ny ataotsika efa nanao zay azony atao eny nanolotsa ny ainy mihitsy jesosy mba amitsana-pihavanana atsika amin'ny leraitsika isika zay tsy menjika ary vita ny asany fa ny anao manahoana ny amanahoana za sisa ny anjasana miandry anao jesosy zao nytadidio zao nytadidio kortiana voalohany toko 10:15 zao ny tenin'andriamanitra amin'io tenin'andriamanitra io manao hoe fa isaorana ny andriamanitra izay nanome antsika ny fanjesena amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika ry havana malala ny olona iray izay mahatsapa ny asaribidin'ny azo fijaliana mahatsapa hoe fanjesena ny azon' jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia afaka manjesy koa izy noho ny azo fijalian'i kristy satria tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia nomena azy koa ny fanjesena ary afaka ny manjesy izy afaka no mpanjesy tahaka an' jesosy reo olona zay manaiky miantoraka eo amin'ny azo fijaliana zao no voalaza ao amin'ny jaona voalohany toko 5:14 jaona voalohany toko 5:14 fa izay nateraka andriamanitra dia maharesy izao tontolo zao ity le resantsika omalina hoe fahaterahana faharoa fahaterahana indray teo amin'ny azo fijaliana no natanterahanyzany fahaterahana indray zany dia nateraka olombavao amin'i kristy ka ireo zay mahatsapa ny herin'ny azo fijaliana sy ny asaribidin'ny azo fijaliana izay mahatsapa ny fanjeseny jesosy teo amin'ny azo fijaliana raha manaiky ny ateraka indray izy dia afaky ny anjesy ihany koa tahaka an' jesosy mpanjesy ry havana malala mahafinaritra ane zany noho i jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana dia afaka manjesy ny fahotana afaka manjesy lay ratsy aho afaka manjesy any satana aho ary zao tadidio efa resy satana teo amin'ny azo fijaliana faharesena tanteraka ho an'ny satana ny azo fijaliana sy ny nafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana tsy misy atahoranao intsony fa raha manaiky ianao raha manaiky antoraka eo amin'ny azo fijaliana ianao ninona ataon'ny satana aminao ninona zatsy lefa satana anjesenanao andavonanao rehefa manaiky antoraka eo amin'ny azo fijaliana ianao dia ho mpanjesy tahaka an' jesosy mahafinaritra ry havana malala sy nyteny zany tian'andriamanitra mantsy sasy anao ho mpanjesy tahaka an' jesosy tian'andriamanitra isika hiaina anatin'izany fanjesena izany tian'andriamanitra ho fiainana feny fanjesena ny fiainantsika manomboka izao ko manasanao andriamanitra andao hiantoraka eo amin'ny azo fijaliana fa tsy vitany hoe ho feny fitiavana fotsiny ihany ny fiainanao tsy vitany hoe tsy hiaina ny fiainam-pahotanao intsony ianao fa andeha araka ny sisapon'andriamanitra fa indrindraindrindra ho mpanjesy tahaka an' jesosy ianao raha manaiky miantoraka amin'ny azo fijaliana izany tokoa mantsy no vokatsa ho hita eny amin'ny olona izay manjay ny azo fijaliana eo amin'ny fiainany galatiana toko 2:20 no andeha hovakitsika farany amaranantsika fotoana amin'ity ariva ity galatiana toko 2:20 ndeke hovakitsika io teny mahafinaritra voalazan'ny apôstôly paoly io hoe galatiana toko 2:20 so vaky ny teny aminaran'i jesosy manao hoe voaomby miaraka amin'i kristy teo amin'ny azo fijaliana ary tsy izao ntsony ny velona fa kristy ny velona ato anatiko fa izay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'andriamanitra izay efa tia ka nanolosa ny tenany amonjy any ho andreo izay manaiky hiantoraka eo amin'ny azo fijaliana ry havana malala dia tsy hisony ny velona fa kristy ny velona ao anatiny ka rehefa kristy ny velona ao anatiny dia lasa feny fitiavana tahaka an'i kristy izy tian'andriamanitra tia ny olona rehetra ary tsy vitan'izay ihany fa rehefa kristy ny velona ao anatiny dia mandeha fiainana tsy misy fahotana koa izy satria kristy voalaza any amin'ny Isaia
fa i Kristy dia tsy nanota sady tsy nisy fitaka teny ambavany. Ka rehefa Kristy zany mivelona ato anatiko, ka Kristy mivelona ao anatinao, dia izay fiainan'ny Kristy izay koa no lasa fiainanao rehefa avy eo. Dia tahaka an'i Kristy, rehefa velona ao anatinao Kristy, dia lasa manao ny sisapon'Andriamanitra ianao. Satria Jesosy tety ambony tany dia nanao ny sisapon'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izay ihany, fa ny zava-dehibe indrindra dia izao. Rehefa Kristy mivelona ao anatinao, rehefa Kristy no ekenao, rehefa manaikomboana miazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy ny fiainanao, dia ataon'ny Kristy ho mpanjesy tahaka azy mpanjesy koa ianao amin'ny fiainanao. Ry havana malala, Andriamanitra ny hiasa ao anatinao, ka faniriana ho voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ianao isanandro isanandro. Ka ny fiainanao rehetra dia Kristy mivelona ao anatinao. Ka ny fiainanao dia ho fiainana feno fitiavana, ho fiainana mifanaraka amin'ny sisapon'Andriamanitra, manao ny sisapon'Andriamanitra, miaina araka ny baikon'Andriamanitra. Ary ianao amin'izay fotoana izay dia ho mpanjesy tahaka ny Kristy, ka hiaraka aminy any amin'ilay fiainana mazakizay izay homaniny ho an'ireo izay tia azy, izay homaniny ho an'ireo izay manaiky antoraka eo amin'ny hazo fijaliana. Dia amarantsika fotoana amin'ny tian'io ity, raha tsy sakao dia andeha hivavaka isika. Manasanao ray masinao misaosanao no ny teninao izay nomenao anay tamin'ny tian'io ity. Jesosy malalo, manasanao izay hivelona ato anatinay, ka fanirianay manomboka izao Jesosy eo, tsy izay tsony ny velona, fa ianao ny velona ato anatinay. Jesosy malalo, feno fitiavana ary ny fonay. Ampy koa izay andeha araka ny sisaponao isanandro isanandro, ary miasa ato anatinay mba hahatonga anay ho mpanjesy tahaka anao Jesosy Kristy eo, satria izany tena fanirianay. Ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay isanandro isanandro Jesosy eo, izany teninao izany. Ary taio izay tsy raray avy momba anay, arovy isanandro isanandro izay, arovy amin'ny ratsy, arovy amin'ny zanatsipika alefan'ilay fahavalo, arovy amin'ny aretina, arovy amin'ny loza. Fa tononona aminaran'i Jesosy navavaka izany. Amen. Isaorantsika Andriamanitra noho ny fahatanteran'ny fotoana indray tamin'ity hariva ity ry havana malala. Andriamanitra ne ombanao, hitahanao, Andriamanitra ne hiasa ao anatinao mba hahatonga izany teny izay renesika izany mba tena ho zava-misy eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra ne hiaro antsika amin'ity alina ity, manao veloma mazam-peona aminao izay, raha mpitso ny fotoana antsika hitahanao ny Andriamanitra. Amen.